Salama daholo androany isika dia andao indray raha hiresaka anireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Ao Antananarivo renivohitra nanao veloma farany ho an'ny PDS n'Antananarivo teo aloha raha manambintana Richard ny avy eo anivon'ny fitondram-panjakana tamin'iny andro omaly iny. Faritra atsimo atsinanana mirongatra ny tsy fandriampahalemana, sahirana ny vahoaka, tsy manan-tsakafo sy tsy manan-kialofana. Any Port Berger Antsambalahy mpandraharaha iray potika fananana olona 70 no voarorohy amin'izany. Tamin'ny sabotsy sy alahady lasa teo no nanatanteraka ny fandatsahana orana artifisialy ahafahana mampiakatra ny havon'ny rano tao andekaleka sy mantasoa ny teo anivon'ny sampana mpamantatra toetry ny andro. Ireo no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindro ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'ny sisy tomataotagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Notontosaina teo amin'ny lapantanànan'ny Antananarivo renivohitra tamin'ny andron'ny alatsinainy 29 septambra ny fanaovam-beloma farany ny senatera sady PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha tompoko lahy Richard Ramanambinta Barjon. Tonga nanome voninahitra ny famoahana ny vatamangatsika ny tompoko lahy teny amin'ny lapantanàna ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy Ramatoa vadiny Mialy Rajoelina. Tazana teny an-toerana ihany koa ireo sombam-bahoaka maro izay notariny filoha lefitry ny teny miram-pirenena Augustin Andriamananoro. Nahitana fandraisana anjaran'ireo olo-manan-kajy maro sy sivily ary ny miaramila ihany koa tamin'izany fotoana izany. Tsy hivina fa nodimandry teo amin'ny 5 taonany ny harivan'ny alakamisy 12 septambra 2024 tokony ho tamin'ny fitora alina sasany teny Alasora Antananarivo i Richard Barjon Ramanambintana. Fa tamin'ny andron'ny alatsinainy 19 septambra 2024 no nanaterana azy eny tsy takodaza fionana Andranomahavelona izay toerana misy ny fahasandrazana. Nandritra ny lahateny izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'izay fanaovam-beloma farany Andra tompoko lahy izay moa dia nilaza izy ireo fa ira tompoko lahy mihitsy no tokony ho atolotra izy ireo amin'izao fifidianana ho ben'ny tanàna Antananarivo izao. Kinanjo anefa tsy izay ny zava-nisy fa izao ny ndaozany fahafatesana izao ka tena mampalahelo ny toe-javatra tahaka an'izany. Fa izay avy ety Angotagoata gasy dia mirary filonana feno hatrany ho an'ny fianakaviany manamanjo ary aza misosoka alahelo intsony. Tatoato izay moa dia hita fa nirongatra tena nirongatra tokoa ny resaka tsy fandriampahalemana ary hita manerana ny nosy moa izay resaka tsy fandriampahalemana izay. Maro ny faritra lasibatra manerana ny nosy ary isan'ny voakasika amin'izany ny faritra atsimo atsinanana iny. Mirongatra ny tsy fandriampahalemana amin'ny faritra atsimo atsinanana iny amin'izao fotoana izao. Fokotany roa tao amin'ny komina Imanombo distrikany Antanimora atsimo no lasibatry ny dahalo ny volana aogositra lasa teo iny. Dahalo misa 80 mahery izay mirongo basy no nakaompy misa 20 ny alahady 12 aogositra lasa teo iny tao amin'ny fokotany Andebeny. Talohan'io efa nisy dahalo manodidina ny 400 lahy eo no nangalatra ondry sy osy manodidina ny 10. Mbola nodoran'izy ireo ihany koa ny trano izay mbonina anjato no very fananana sady tsy manan-kialofana any an-toerana. Manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny mponina izay anjadiny fahasahiranana tanteraka any an-toerana mba hijery ankaiky azy ireo ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Mihorohoro sy miaina amin'ny tahotra tanteraka ny mponina noho ny afitsoka an'izay asan-dahalo izay. Na dia efa miezaka manao aintso zavatra aza ireo mpitandron'ny filaminana miezaka mampandritany fa ny dahalo etsy andaniny kosa dia tsy mitsahatra mitombo isan'andro izy ireo amin'izay asa ratsin'izy ireo izay. Ho aiza marina ity nosy ity eo amin'izay resaky ny tsy fandriampahalemana izay satria tena mahatsaro miaina ao anatin'ny fahasahiranana ny vahoaka sady very fananana ny very fotoana noho ny afitsoka an'izay tsy fandriampahalemana etsero izay satria lasa mitebiteby lava ny vahoaka sy ny fananany manoloana an'izay rehetra izay.
Any Port Berger indray ao Antsambalahy marimarina kokoa tranga mampalahelo no niseho tamina mpandraha raha iray ao Antsambalahy distrikana Port Berger ny fiandohany volana septambra lasa teo iny. Nisy andian'olona tonga tao amin'ilay toerana misy ilay mpandraha raha ka nandoro sy namotika ireo fananana maro samihafa tamin'izany mpandraha raha izany. Amanalavitrisitra ny fahavazana vokatr'izany herisehitra izany. Taty aoriana dia niroso tamin'ny fisamborana ny mpitandro ny filaminana ka olona misy 720 no voarorohy tamin'izany. Ny zoma 13 septambra 2024 lasa teo iny dia niakatra fampanoavana tany Mahajanga ny raharaha ka nampidirana amponjavonjo maika avokoa ireo voarorohy rehetra tamin'izany. Raha ny fanadihadiana natao dia nisy namporisika noho ny fialonana andavanandro izy ireo nanao an'izany habibiana izany. Rehefa voasambotra ireto olona nasaina nandoro fananandolona ireto araky ny fanazavana ireo dia tsy hita intsony ilay mpaniraka azy ireo. Noho ny tsy fahitan'izy ireo ilay mpamporisika teny amin'ny fitsarana dia diso fanantenana ny iray tamin'ny ireo ka izay no nitarika aretina ary ny afara tamin'ny famoizanaina ny sabotsy 14 septambra lasa teo iny. Mba tsy hisehony toe-javatra toy izao intsony dia tokony hitandrina ary mamakafaka tsara amin'ny zavatra anahiran'olona toy ny ireny ny vahoaka tantsaha izay mitrongo vahohomana fa tsy avy hatrany dia manaonao fahatany tahaka an'izao fa raharany lalàna ninninona ny fanazavana ny mahakasika an'izay herisehitra atao amin'olona sy ny fananana izay. Tsy dia tsara loatra ny resaka fialonana izay satria noho izay tsy fahafehezana resaka fialonana sy ny tsy fahazakana namana ho lasalasa lavitra izay no mahatonga an'izao asa ratsy sy ny fahabibiana izay nataon'olona tahaka ny niseho tao Antsambalahy distrikany Port Berger izao. Eo amin'ny olany Jirama indray dia tamin'ny asabotsy alahady lasa teo no nanatanteraka ny fandatsahana orana artifisialy ahafahana mampiakatra ny ahavon'ny rano ao andekaleka sy mantasoa ny teo anivony sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Marihina fa milina miisa 2.7 sisa no mihodina ao amin'ny Jirama amin'ny antoandro noho ny fihenan'ny rano amin'ny rotogadrano izay mpamokatra herinaratra ireo ka niroso tamin'izay fandatsahana orana artifisialy izay ny teo anivony mpamantatry ny toetry ny andro mba hisorohana an'izay orany delestage lava izay. Andrasana izay ho vokatry ny fandatsahana orana artifisialy ity amin'ny famatsinana herinaratra ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao fa tena mijaly sy mitaraina ny vahoaka noho ny afitsoka an'izay delestage lava reny tsy misy fiafarana izay ao Antananarivo renivohitra ao, indrindra moa ireo izay mpisehatra amin'ny fampiasana izay herinaratra izay amin'ny fitadiavam-bolan'izy ireo dia tena mahatsiaro tena fa mahatiantoka tanteraka izy ireo amin'izao fotoana izao satria ny vidin-jiro midangana nefa ny jiro tapatapaka tsy misy fiafarana hany ka manimba fananana sy tsy havitana asa intsony. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tamatawata gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.